Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanay no irabanantsika hatrarity alatsinainy fa 7 ny volana janoary ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny Koritianina voalohany toko fa 12, Koritianina voalohany toko fa 12, andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Koritianina voalohany toko fa 12, andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny zava-panahary alahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy-moana arak'izay ny taomana anareo. Koa mampahafantatra anareo fa tsy misy olona mpitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazara no samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaray no samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazara no samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ilay masino manomasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Toetra nateraky ny fahotana ao anatin'ny olombelona ny fitiavana fisarahana. Satria ny toetra nataon'Andriamanitra tao anatin'ny olombelona fonombola tsy nanota izy dia ny fanaovanao zava-dehibe, ny fiarahamonina na ny namana. Zay mahatonga ny tompo ny teny amin'ny hoe tsy tsara raha irery ny olona. Tsika mandika tsy tsara raha irery raha lehilahy tsy diso akory fa azo raisina ankapobeny mihitsy ny andininy iny hoe Genesis toko fa 12, Genesis toko fa 2:20. Tsy tsara raha irery ny olona. Izay olombelona nataon'Andriamanitra mila fiarahamonina, mila ny afo zay lay olombelona nataon'Andriamanitra tany am-piandohana. Saingy ny fahotana dia nanova ny fijerin'ny olombelona ny mpiara-belona aminy. Lasa mpifanandrina amin'ny olona manodidina azy ny olombelona. Ary mahita fahavalo amin'ny toerana maro samihafa ny olombelona. Noho ny fahotana no mahatonga izany toetra izany ho ao anatin'ny olona. Ary na dia ny ainy ny rahalahy aza, hitantsika amin'ny taranaka Isabela, dia tsisy vidiny intsony amin'ny olombelona. Rehefa tena ao anatin'ny fahotana ny olona, rehefa tena latsapaka ao anatin'ny fahotana ny olona, tsy vitany hoe miseho amin'ny endrika fiatahana na fifampiatahana ny fahotana, fa manjary miteraka mihitsy famonoana, fanafoanana lay olona eo anoloana satria ny dikany hoe vonoana lay olona, foanana ny fisiny. Ary dia rehefa niditra ny fahotana dia ny parika izany tsy fieritreretana ny afo zany. Zany fitiavana itokatokana, fitiavana hiala amin'ny be sy ny maro samy. Fa rehefa ao amin'ny tompo kosa ny olona, iny moa natao hoe olona ao amin'ny tompo, olona nandray an'i Jesosy, inona ny olona nandray an'i Jesosy? Olona mino fa Jesosy ny tompo. Hitantsika amin'ny andininy fa 3 tapany farany, ny olona manaiky fa Jesosy ny tompo, izay no olona ao amin'ny tompo. Amin'ity eto-tantantsika ity ary afaka malala dia asehon'i Paoly fa zany olona ao amin'ny tompo zany dia olona mieritreritra ny hafa, olona misokatra amin'ny afaka mieritreritra fa ny hafako dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy izy na isika mpanompoandriamanitra ihany ny sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny hafako dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ity toko fa 12 amin'ny Koritianina ity dia miresaka Paoly momba ny fanomezam-pahasoavana. Zarazara no samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo dia iray ihany. Raha ohatra ka mamaky ilay andininy isika amin'ny soratry Paoly zany, dia isan'ny lohahevitra na sujet
resahan'ny Paoly matetika ny firaisana na ny fiombonana. Ary eto amin'ny teribiny ity de asehon'ny Paoly zay fiombonana izay. Fa resahan'ny Paoly matetika koa ao anatin'ny soratra ny indrindra momba Korintianina ny ataontsika koa hoe ny fahasamihafana. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Zarazaraina ho samihafa ny fanontona. Resahan'ny Paoly ny fahasamihafana. Fa resahan'ny Paoly koa ny fiombonana. Tsy mora maka ilay ataontsika hoe elanelam-panahy eo amin'ny olombelona ny amin'ny hoe fitiavana ny fiombonana nefa fanajana ny fahasamihafana. Satria mandrakariva de mifanohitra izy ireo. Mifanohitra amin'ny lafiny hoe matetika ny olona manome toerana be ny fahasamihafana de tsy tia fiombonana. Ary matetika ny olona mitikitra mafy loatra amin'ny fiombonana de izao manjary rehefa tsindriana mafy loatra le fiombonana hoe ataovy zay iombonana, ataovy zay iombonana de izao very le fahasamihafana. Lasa tsy zava-dehibe tsony le fahasamihafana. Rehefa tsindriana mafy kosa indray le fahasamihafana de very le fiombonana. Noho zany dia tsy mora ny maka ny elanelam-panahy amin'ny hoe zava-dehibe ny fiombonana fa zava-dehibe koa ny fahasamihafana. Hitantsika eo anivon'ny fiangonana io, hitantsika eo anivon'ny fiarahamonina, io fiarahamonina indraindray tsy miraharaha ny fiombonana na koa mieritreritra ny hoe ny fiombonana ihany ny zava-dehibe. Samy diso raha ohatra ka jerena amin'ny teolojian'ny Paoly ny fanindraindrana tafahoatra ny fiombonana ka tsy firaharahiana ny fahasamihafana. Io hitantsika tany amin'ny toe-tsaina komunista ny hoe mitovy daholo ny akanjo, mitovy daholo ny kiraro, mitovy daholo ny fiarakodia, mitovy daholo ny fari-piainana, mitovy daholo ny zavatra tiana, mitovy ny lokon'ny trano, mitovy ny lokon'ny tokotany, mitovy ny voninkazo tokotany, mitovy ny rideau an-trano, mitovy ny vombangy volo, misy fiarahamonina manao an'izany. Fa tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy zay ny antsoina hoe fiombonana. Ny fiombonana tsy amin'ny lafiny materiela ohatr' zany ny voalohany indrindra. Hoe atao mitovy daholo ny akanjo eny amin'ny arabe, mitovy daholo zay anaovana, mitovy ny ohatran'ilay fanaontsika hoe manao thème reny. Dia tsy ohatran'ireny zany marina fa zava-dehibe. Endrika isehoan'ilay fiombonana reny. Fa tsisy heviny reny raha tsy miombona ny fon'ny olona aloha. Raha tsy ao anatin'ny olona ilay fiombonam-po, fiombona-tsay, fiombonam-panahy. Zay mahatonga ny Paoly miteny amin'ny Romanina manao hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra no ampiray hevitra anareo, ampiray hevitra anareo mba ho saina iray sy vava iray. Zany hoe lay fiombonana de zava-dehibe. Saingy tsy ilay fiombonana amin'ny lafiny materiela akory no ezakazahana. Fa lay fiombonana ampanahy ka atserovan'ny olona fa tsy olon-kafa amin'ny tenany akory ny mpiarabelona aminy. Ary io le toe-tsaina tian'ny tompo takatritsika eo amin'ny Romanina. Ny fiombonana de manao an'ilay hoe raha misy manam-pahoriana miaraha ory am'izay ory, miaraha mitomany am'izay mitomany, fampitondrany mavesatra sy ny sisa rehetra. Zava-dehibe rehefa koa malala eo amin'ny fiainana kristianina ny ataontsika hoe ny fiombonana. Saingy ny fiombonana dia tsy topoina akory. Ny fanaovana tsinontsinona ny fiombonana indray de vao maika koa antsoina tren'Andriamanitra. Ny fanaovana ny fieritreretana tafahoatra fa za tsy mila ny hafa dia samy diso ao anatren'Andriamanitra. Ny tsy firaharahiana koa ny fiombonana. Fa ny faharoa lehibe zay resahan'ny Paoly eto izy hoe ny fahasamihafana. Ny fahasamihafana dia zavatra voajanahary tao anatin'ny olona. Nataon'Andriamanitra ho samihafa daholo ny olona eto ambonin'ny tany.
fantatrao fa tsy misy olombelona mitovy aminao na iza na iza. Ny olona tsiraray avy de tokana na unika eo anivon'ny zavaboarin'Andriamanitra. Tsy misy olona mitovy ADN, tsy misy olona zany mitovy tanteraka aminao zany, tsisy na ray ary. Ny olona rehetra samy hafa avokoa. Ary tsy ny olona ihany io, fa na ny biby koa ary. Mety mijery vitsika ianao de jeren'ny masonao mitovy, fa rehefa tena jerenao amin'ny mikrôskopy, jerenao amin'ny fitaovana mandinika ny zavatra bitika, de hitanao fa tsy mitovy daholo akory ny vitsika rehetra. Io zava-maniry hitanao eny amoron-dalana eo toa ve ny kininina na ny zavoka, rehefa alainao ny raviny, ampitovianao reo ravina rehetra eo, tsisy mitovy na ray ary, tsisy mitovy. Jerevana de hoe samy ravina manga na ravina roatra, fa rehefa ampitovianao de samy hafa avokoa indray. Samy ravina manga izy fa ny fipetraky ny kirany, ny fipetraky ny tahony tsisy mitovy. Ohatr'izany koa iny ataontsika hoe cristaux ana la neige iny. Makeny amin'ilay zao de misy ohatran'ny cristaux ohatran'ny zay moa ny la neige. Tsisy mitovy reny na ray ary, fa jerenao ohatra mitovitovy fotsiny ihany izy. Zany hoe isan'ny toetra nanaovan'Andriamanitra ny zavaboary ny fahasamihafana. Noho zany ny fanerenany hoe mitovy daholo de tsy sitrapon'Andriamanitra. Ny fanajana ny fahasamihafana zany de tena planin'Andriamanitra mihitsy. Planin'Andriamanitra ny fanajantsika ny fahasamihafan'ny talenta, ny fahasamihafan'ny fomba fiasa, ny fahasamihafan'ny endrika, ny fahasamihafan'ny bika, ny fahasamihafan'ny volokoditra, ny fahasamihafan'ny volondoha, ny fahasamihafan'ny fiteny, ny fahasamihafan'ny fomba, de avy amin'Andriamanitra reny. Fantatsika fa ny fahasamihafana de avy amin'Andriamanitra. Noho zany dia ito Paola de manantitrantitra ny hoe raha tsindrinareo loatra ny fahasamihafana de simba ny fiombonantsika. Fa raha tsindrinareo, raha ataonareo mafy reny ny fiombonana, hoe tsy maintsy miombona amin'ny zavatra de zao, terena ny fitoviana ny fiombonana de zao, manjary tsy afaka mivelatra amin'ny talenta na amin'ny maizy azy ny olona. Eto ary avaka malala de maka elanelam-panahy Paoly. Ny zavatra rehetra de zarazara napetraky Paoly fa zarazama samihafa amin'ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo-dera ihany. Ahoana no fomba ananan'ny olona équilibre na ananan'ny olona marimaritra iraisana ka mahatonga azy hanaja ny fiombonana, hanaja ny fifankatiavana, hitandro ny fiombonana, nefa manao zava-dehibe koa ny fahasamihafana. Manao zava-dehibe ny fahasamihafana satria raha mitovy daholo ny olona, mitovy daholo eny amin'ny olona, de ohatran'ny olona anankiray ihany de tsisy heviny. De reto misy fanahidy roa lehibe zay asehon'ny Paoly. Voalohany de zao, ny fanekenao andreo foto-kevitra anankiroa reo. Ekeny ny sainao fa tsy maintsy mila namanao ianao. Zava-dehibe ny fiombonana. Tsy hoe amin'ny maha olombelona ihany no ilana ny fiombonana, fa indrindrindrindra amin'ny maha kristianina indrindrindrindra. De ataonao zava-dehibe zany, izay petraky hevitra iray hoe izao noho izy tsy azo kialana mihitsy ny hafa, mila ny hafa tahaky ny ilan'ny hafa, de mila ny hafa. Ary ao anatin'izany petraky hevitra zany de zao, tsy maintsy eketsika fa io fahasamihafana io tsy vokatry ny fahotana akory io. Ny fampiasana ny fahotana io tonga ho ny fampiasana ny fahasamihafana ho tonga ho an'ny fampisaraham-bazana, zay ny vokatry ny fahotana. Fa ny fahasamihafana de planin'Andriamanitra. Ny fahasamihafana dia avy amin'ny fanahy masina. Ny fahasamihafana de avy amin'Andriamanitra. Noho zany de apetraky zotra masina tsara fahazaitsika ny fahasamihafana. Toetsaina voalohany zay tian'ny Paoly zany mba hananatsika elanelam-panahy de zao, ekeo fa tsy azonao atao ny olon'olona. Ekeo fa ny fahasamihafana de avy amin'Andriamanitra. Ny afaka malala raha ao anatitsika zany toetsaina zany de zao, mora ny havana, tsy sarotra ny miresaka, tsy sarotra ny miady hevitra.
Fandratray rehefa tsy mitovy hevitra amintsika ny olona de ho tsaraintsika ho diso izy. Rehefa tsy mitovy amintsika ny olona ahelitsika ny velan'ny fiarahamonina misy antsika izy. Rehefa tsy takatritsika ny fomba fiasana de tsaraintsika izy. Afaka malala eto Jesoa amin'ny alalan'ny soratra masina de mampianatra antsika fa zava-dehibe ny fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana. Azo atao tsara ny miombona, miara-miasa, mifanaja ao anatin'ny fahasamihafana. Fa tsy hoe rehefa samihafa de tsy maintsy miady, rehefa samihafa de tsy maintsy misaraka, rehefa samihafa de tsy maintsy mifandrafy. Tsia, azo atao tsara ny mahay miara-miasa ao anatin'ny fahasamihafana, ao anatin'ny maizy azy ny tsirairay. Fa ny faharoa zay aseho am-poly ahafahantsika maka ny elanelam-panahy ka ahafahantsika mitandro mafy ny fiombonana sy ny firaisana nefa mandala ny fahasamihafana, manaja ny fahasamihafan'ny talenta, manaja ny fahasamihafan'ny toetra maro samihafa. Fa ny faharoa zay aseho am-poly amin'ny Timoteusy ho an'ny Korintianina ity, izay mipakatra amin'ny 3:10 de ny fitiavana. De ny fitiavana. Rehefa ao anatinao ny fitiavana de zao ainao ny mandefitra, manjary tsy zava-dehibe aminao intsony le fahasamihafana mampisaraka, fa zava-dehibe aminao ny mampiombona. Re afaka malala mahatonga ny olana tamin'ny Timoteusy ho an'ny Korintianina de zao samy mirehare fa tsy nana fanetretena, tsy nanam-pitiavana, samy mirehare tamin'ny kely ny ananany avy. De raisin'ny Paoly amin'ny ohatra amin'ny alalan'ny vatana moetin'ny fiangonana hoe raha samy tanana daholo motsika menakavy de inona no hitranga amin'ny vatan'ny olombelona io. De hoarin'ny Paoly amin'ny vatan'ny olombelona amin'ny fiangonana. Raha samy maso daholo moa zany tsika menakavy de mbo hanahoana le vatan'ny olona. Raha samy sofina daholo moa zany tsika menakavy de mba hanahoana ny vatan'ny olona. Inona indray ny hinanana, inona ny hitsakoana, inona ny andehanana raha samy sofina daholo eny amin'ny vatana. Zany hoe tsy mahasoa mihitsy ny fanerena hoe ny fanomezam-pahasoavan'ny anankiray ihany ny tena tsara. De afaka malala harena ny fahasamihafana, indrindra ny fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavana, tena harena. Fa ny fanahy ratsy niditra atao anatin'ny fiarahamonina, ny fanahy ratsy niditra atao anatin'ny mpiarabelona ny mahatonga ny fisarahana, ary rehefa ampisaraka ilay ratsy tiany mandrakariva ny fahasamihafana. De afaka malala am'izao taona vaovao zao de engany ataonao zava-dehibe zany ny fiombonana sy firaisana ao anatin'ny fahasamihafana. Vita ny miaina ny fiombonana anatin'ny fahasamihafana rehefa manam-pandeferana isika, rehefa miaina amin'ny fitiavana isika, rehefa mahay mifandray ao anatin'ny fifanetretena sy ny fifanondrotana isika. Iavako Jesosy Kristy eto ampilay nanome atsika fiainana ny hitahiry atsika mba ho tia fiombonana kanefa koa ampivelatra ny fahasamihafana, mba hahatonga ilay fahasamihafana ho harena fa tsy fatiantoka. Ivavakisika tompotsoranao zao ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay ianao zava-dehibe ny fiombonana. Tsara zakanao samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy de iray ihany. Mampianatra anay ianao hanao zava-dehibe koa nefa ny fahasamihafana. Fahasamihafana tsy mampisaraka fa fahasamihafana harena mampandroso. Fiombonana tsy terena ka hanimba ny fahasamihafana fa fiombonana miorina amin'ny fitiavana ka mampandefitra ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra. Tsotra tompo fa ataonao toe-pananay ny fahatsapana fa nataonao samihafa zay rehetra, asanao reny mba hatsiarovanay fa samy manana zay talenta sy zay rehetra mety ho ilainay avy, hainay avy zay. Tahitry tontolo andronay ty tompo, tontolo andronay, tontolo andro ahitanay fifaliana, tontolo andro ajakan'ny fiadananao am'ty herinandro vaovao ty tompo ty ataovy mahay manaja ny fahasamihafana, ty fiombonana, mahay mifanampy sy mifanohana izay. Jereo ny asanay, jereo ny fanorantenanay, jereo ny fahasalamanay, ataonay mba hahafahasoavanao Jesosy reny. Sotra tompo fa afaka manankina zao herinandro vaovao eo mba ny famindramponao zahay. Amen.